remercie pour son excellence d'avoir accepté ma demande pour une visite de courtoisie. Je suis ici en étant non seulement représentant un pays ami, mais aussi un pays cousin, parce que l'Indonésie et le Madagascar n'est pas seulement des pays amis depuis très longtemps, mais aussi nous sommes cousins lointains puisque nous partageons le même DNA ou le même ADN. Le but de mon visite à son excellence est d'offrir de la part du gouvernement indonésien et aussi du peuple indonésien les assistances techniques pour le développement et l'avancement du secteur agriculture, pêche, la pêche et aussi de l'élevage. L'Indonésie est prête à assister le Madagascar dans différents secteurs de l'agriculture, surtout de la pêche, comme nous sommes aussi un archipel comme le Madagascar. Mais nous espérons aussi que le Madagascar puisse se préparer pour la coopération en nous fournissant les données nécessaires, surtout sur les priorités et le grand projet de développement du secteur agriculture malgache. Rafitina zany fihaonana tamin'ny solitena ny chargé d'affaires ny Indonésie, izay misolitena ny ambassadeur Indonésie tao amintsika moa zany a, dia akoatra ny fiaramiasa izay voalazany teo zany, fampiroboroboana ny fiaramiasa eo amin'ny firenena kotonta, izay mariako fa misy fitovizana maro zany na amin'ny lafiny ara-kolontsaina fotsiny arany dia manakaiky kokoa an zareo Indonésiana tsika malagasy, kanefa zareo efa somary lasa lavitra be raha oharina amintsika amin'ny sehatra fambolena fiompiana ny jona, dia everina fa mety misy any zavatra azotsika laitahaka, azotsika tarafina amin'ny zavatra niainany sy nataony zareo mba ahafahantsika mampivelatra zany mampiroborobo aingana ihany koa ny zany sehatra zany eto Madagasikara. Zay zany lafiny ray voalohany nanaovana fifanankalozana teo. Fa ny lafiny faharoa dia nisy fanasana nentin zareo ihany koa zany ho antsika indrindra ny eto amin'ny départementany Jono amina misy forum iraisam-pirenena zay karakaraina ny firenena indonésiana zany, izay sehatra ray ahafahantsika ihany koa zany mihaona amin'ny tompona andraikitra ambony any toerana amin'ny resaka Jono sy ny arenan-dranomasina, dia nisan'izay fanasana azy zany nentiny ary mino fa tsy maintsy afaka ampivelatra ihany an'izay fiaramiasa santsika amin'ny fihaonana amin'ny tompona andraikitra any amin'ny sehatra ray io. Dia amin'ny ankapobeny fanombohana fiaramiasa zao fa mbola tsy maintsy isy ihany ny fiaramiasa lalindalina kokoa, indrindra amin'ny fifanankalozana eo amin'ny teknisiana sy amin'ny lafiny ara-teknôlôjika amin'ny firenena kotonta izay ahafahany manampy antsika malagasy.